antsika ity amin'izao fifanana ifampizarana amin'ny fanabeazana ny zazay iombonantsika mianakavy izao. Ataontsika ny fanan'izy Andriamanitra mba hitaratarana antsika fa antsika mandray izay manasoa hoentsika manatsara ny fanabeazana eto anivy ty distrika eto anivy ny diocèse misy antsika. Voninahitra ny ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Fanahy Masina, Fanahy Masina, Fanahy Masina, Rify Masin'i Jesosy anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Atao hatramin'ny maray misy moatrona masina nibonantsika tozaram-bavaka ihany koa miaraka tamin'ireo mpianatra teto anivon'ny lycée Saint-Joseph. Dia eto isika ray aman-dreny avy amin'ny sekoly eto an-toerana sy ny sekoly manodidina to anatin'ny fiatetehana anankiroa zany fiatetehany mito sy ny fiatetehany iary no na eto aloha amin'ity androany ity. Raha nareo ray aman-dreny izay tonga namiantso amin'ny fanabeazana rahamanana nireo zanatsika ireo. Raha nareo ekipa izay tonga ny fampizara reto ray aman-dreny reto ny lafiny fibeazana eo mopera Ludovic izay tokony andraikitsy ny fampianarana eto ny diocèse fa miarabanao mopera tonga soa ilito misamalanga izy raitsika mitena opera Sik Marcel izay manampiazy ihany koa sady makasary miandraikitsy ny ao amin'ny Ada gazety Ada zany teo diocèse manampiazy ihany koa amin'ny lafiny fampianarana miarahana opera tonga soa ihany koa eto amin'ny itoerana eto amindravaka ity. Misy ireo ekipa maro izay miaraka aminy dia ataon'ny opera eo ny fampahafantarana azy ireo fa dia manolotra azy ireo no anjarako eto dia eto moa ireo ray aman-dreny ireo somary maromaro tsy hiany fa anatin'ny fotoanan-dranorana dia ireo aloha no tratran'ny antso dia misy rejimsy ihany koa moa eo manatrika eo dia misy covid sekoly maro samihafa tany sekoly maro sakarazany izay mampiana-jaza eo anivon'ny sekoly katolika. Dia totranareo ny fotoana ifampizarana eto dia marasotsika rehetra amin'ny tanatran'ny farany makasiraka tompolany magnatelina tompolonavy. Vavaka sy ny fandraisana sananao dia manaraka izay dia tsonan'Andriamanitra ihany koa isika nazo amin'ity androandroany ity satria efa ela no nanentsika mba ireo tahaka an'izao. Raha tena marina dia androandro dia nafarany fanafanabenana nanimborana dia androandro zany nefa fa ny any fatany any antsinana zany dia amin'ny endrika kely. Manaraka an'izay dia faly zahay rehefa izay satria ao anatin'ny ekipa ny direct izay fanamanika departement dia misy olona visite izay tonga eto dika mafaly any manolotra azy amin'ireo. Eny amin'ny sisiny arina Monsieur Bernard avy amin'ny Olivier andrefa izy. Manaraka Monsieur Jean-Baptiste izay avy amin'ny Olivier Tsimana. Manaraka i Madame Pierrette avy amin'ny Olivier Afroni. Manaraka Madame Théodosie avy amin'ny Olivier Avratra. Manaraka amin'ny Chua Madame Lorette avy amin'ny Olivier Avaratra.
dari haruna di ekipa membantunya Madam Aina zay avy amin'ny voamerana veka misana ny fianakaviana avy eo Antananarivo dia izy ny ekipa koa miaraka aminay eto miaraka amintsika moa zany ato amin'ny diocèse. Miaraka an'izay dia misaotra sara antsika mianakavy izay namaly antso araka rehefa mitenen'ny père Pierre teo misy mivaika misy religieux fa nombolantsika dia isika raha eo amin'izay mpianatra parabe ka mahatonga atao zao iarezaka rehefa nasaza tsika ray aman'izay zao retina hitaka sy ateza retonda aomby ilay fanabeazana da tsy ara-tsaina fotsiny fa amin'ny marona tota arakazany iainantsika miaina amin'ny sekoly katolika manao hoe sekoly katolika so miaina amin'ny évangely miarabe olona matono ho antikandroany ka izay no ampisintsika eto a dia fifana sy mifampizarana avy amin'ny ekipa reto a izay avy amintsika ihany koa ka atsika zao eva tamin'izao izao amafisiko ny tenin'ny père Job teo a fa ny ekipa nity zay eto amin'ny diocèse dia tombo efatra mampititolo ty a dia indrindra père Marcel zany juin ny eo amin'ny arkitekta izay ary a molava satria fotoanatsika fera ihany ferina ho adolo farafabeny miandray amindreny ny mpianatra efatra malaina teny efatra arivo fa ny zay père Job teo satria antsika zao mety mba nanarintany tsy fantatro tamin'ny maray raha mety misy tavelany zany fa tometena atao ny fotoana kidy zay dia tsy mamboresaka zay fa dia omeko ny ekipa famizana ny fotoana atsika tika ny rasoatsika mba hanana ny faharetana sy ny fahampianana ho amin'izao fotoana iovatsika trakotsylaya atsika fifampizarana androany zany isika amin'ny folatsaka fena zao a dia adiny roa izy zany hoe any amin'ny roambin'ny folo latsaka fefany zany isika mahavita. Ny loha-hevitra izay niantsonantsika androany efa nisy nahen'ny loha-hevitra ve efa iny amin'ny boky iny a dia ny adi-tsaina eo amin'ny ankizy sy ny tanora zay zany no loha-hevitra ho velabelarintsika eto androany dia ny tanjona aorinan'izao fiofanana eto zao zany tsika dia ireo ankizy sy tanora zanakitsika ireo misy lycée moa araka ny voalaza teo ao anatiny izay taona ao anatin'le ataontsika hoe manao inona moa miala sakana dia ny antony zany a amborinany ray aman-dreny ohatr'izao a mba hifanampiana amin'le fanabeazana ny ankizy ato anatin'ity adi-tsaina eo amin'ny tanora sy ny ankizy ity zany tsika dia nareo ray aman-dreny ireo ao aorinan'izao dia heverina fa mba ray aman-dreny ahafantatra ny atao hoe inona marina moa le atao hoe adi-tsaina amin'ny teny frantsay izy atao hoe stress efa entsika akapizay ro ye stress na adi-tsaina misy koa manao hoe anxiété mitoviany zay aorinan'ity fiofanan'ity zany tsika ray aman-dreny mahafantatra ny atao hoe inona ny adi-tsaina dia inona ny paikady tokony horaisitsika manoloana an'izay adi-tsaina miseho eo amin'ny zanakitsika zay a ary inona koa ny andraikitry ny ray aman-dreny misy andraikitra avy amin'ny ray aman-dreny koa ve na tonga mety misy antony avy amin'ny ray aman-dreny koa nampisy an'io adi-tsaina io ny zanakitsika tsy mitady ray aman-dreny lavorary izy tsy ilaina hoe tsy maintsy lavorary satria manana droit tsika rehetra hanao erreur tsy izay nitadiavin'ny zanatsika fa ray aman-dreny tia anazy amin'ny fo dia izay zany a amin'ity zany tsika amin'ity fiofanan'ity a
dia alala hoe tsy misy natao hoe zaza ratsy fitondratena. Zay zany dia solonao anaty-saina hoe tsy misy zaza ratsy fitondratena fa misy kosa zaza mijaly amin'ny ati-tsaina tsy voafehy. Ataontsika zany sarotra hositsika teo ny fitaizana amin'izao fotoana izao tsy mitovy foatra amin'ilay taloha zany dia tena manaiky amin'ny ray aman-dreny ny ankizy manaiky tsara ny zavatra tenenin'ny ray aman-dreny fa amin'izao fotoana izao manko ohatra tsy afaka izy ny ray aman-dreny tsika ohatra tsy maharaka an'ilay toetrandro dia farany ohatra sarotra tsy tenaana sady divitry miaraka tsy menaka koa zao manana dia farany tsy mifankahazo iana nefa Andriamanitra nanao olombelona tany ambony nahary olombelona nataony asy vavy dia nitsofona natao hoe irahina mitomboa mamemoka le maro aperoka foronokana fa mizany dia tena miteny koa rehefa misaotro ny anankiray mabetsaka izay satria rehefa manao aina fa rehefa fa efa misy esany efa namany betsaka ny tsodrano ray aman-dreny talohan'le manakory ny tsodrano midera fitona mbola zaka be zay amin'izao fotoana izay mbola misy ray aman-dreny manapitakodrano sady mbola minay zay tsodrano zay dia le olona tsofina rano mihifikifika ohatran'izao tsy fantatra ho io na hoe mandavy izy no diso be loatra le rano mitosaka tena dia ohatra tsy manaiky fefa izao nefa moa tsodrano fa zavatra mitosaka arak'izao fotoana ny amin'izao fotoana izao tsy araka tsony zany fitoavy zany fa tamin'aloha tena voninahitra lehibe tena fahasapara zany manatsaraka fitoavy zany manao foloanaka zany ina natao rehefa foloanaka rehefa folo ny ekizy manaman'le hoy io manaman'le tonga fety zany fa amin'izao fotoana moa zany dia fa arakatsika hoe kiasakasaka ny toetrandro tia nefa ny ten'Andriamanitra fanazan'izay izy atsika nefa tsy mahazo tsara tena miteny hoe miderana mitomboa fa misaka azy raha mahazaka amin'ilay fitovavy aloha tsy olana mety mito no tsy fantatra fa asa ilay zana fito zany na koa ilay fitovavy fotsiny aza dia efa tsy fantatra ny tanimbary sy ny tanimamy hoe zana fito iny koa nefa miteraka dia ny fito efa fito ny zarana fito dia tsy fantatsika sy anina fa la manao izay fandridrana fiainam-pianakaviana izay tsika moa ao amin'ny an'ny katolika dia ny rika voajanahary no ampirosian'ny fiangonana mba hataon'ny kristianina zany fa satria le fanafody manohitohina n'ilay hitan'Andriamanitra hoe tsara indrindra zany eo fatana eo fa ny rika voajanahary any no tsara anaovana izay fandrindrana ny zaza ateraka izay dia ataoko hoe izay angamba aloha ny momban'io fampiarahana ny teny soratra masina ny Jenezy soratsika. Ny soratra ny Kosy Perety izay nanazava ny soratra masina tao amin'ny Jenezy izay ary arakin'izay fanazavana teo izay ary dia hitantsika zany fa misy anjara fizakana tsy vita ka miteraka adi-saina eo zanakasika dia iny no zany tokotasika fa mitanjona zany ao amin'ireny tofonana dia ny ray aman-dreny dia mafantatra ny tsy ny adi-saina eo zaza tsy misy zaza ratsy fitondratena fa misy zaza mizaly amin'ny adi-saina tsy voafehy dia ao zany ny filosofia izay natao teo zany dia
fanomezana ka atolotratsika amin'ny kosy teo ray zany amin'ny fanomezana ny fampifanomezana fanasana araka ny teny journaliste teo zany a dia ho fantatsika ny atao hoe adi-tsaina. Inona no atao hoe adi-tsaina? Ny adi-tsaina eo amin'ny ankizy. Nahoana no miova fitondrantenan'ny ankizy fa manina tokoa moa sao dia avy amintsika sa avy amin'ny fiarahamonina. Zay zany no tokony ho fantatsika tsirairay. Tena maditra mihitsy ny ankizy ankehitriny eny maditra fa mila fantarina hoe inona ny antony nampandritra azy. Sarotra ny mitaizina ankizy amin'izao fotoana izao a, tena sarotra mitondra tanora aho a fa tena hitako hoe sarotra. Dia fantatsika izany hoe inona no atao hoe adi-tsaina eo amin'ny ankizy. Ny adi-tsaina eo amin'ny ankizy dia mety ako tahotra ny dada ny mamina hoe sa tahotra ny neny mikitakita, tahotra na hatezerana alahelo miveroverona izay mahatonga ny ankizy hatsiaro tena vitiny, tsy afa-manoto na tsy milamina ka mampiseho izany amin'ny alalan'ny fihetsika tsy mahazatra. Eo amin'ny alalan'ny fihetsika izany manehoan'ny ankizy ny rahan-tsaina. Nefa io rahan-tsaina io mila fantatsika hoe inona ny antony nahatonga azy. Jereo hoe mpianakely io hoe mba io fiaraka mamaly be hoe inona mahazo azy, maninona izy io. Ahoana fandiniana ranon'io, maninona izy io. Malahelo tena resy tanteraka izy. Dia anjarantsika zany a no mamakatra hoe inona ny antony mampanahelo azy fa tsy atao hoe inona mampiotrokiotrika mandeha fa haliko soa. Fa tsika zany a mila mamakatra anjarantsika izay jereo hoe tareny raha io hoe io zany mahazo amezanantsika dia anjarantsika ny magnarina azy. Ohatra ty telefona ty ohatra hoe lany charge ny telefona dia atao kory chargena dia chargentsika koa zany a ny zanantsika nefa misy ny mahazo azy. Tsika ihany no mantarina azy io. Dia fantarintsika zany ny antony a dia tokony fantatsika hoe inona koa no hamahana olona. Nahatonga zany toy izany satria maromaro nahazo an'ilay ankizy, maromaro nahazo an'ilay ankizy mandeha toetra sy fihetsika miteraka saina stress amin'ny zanaka ny zavatra rehetrarehetra ka hoy aby zany hoe hanehoantsika an'izay satria zay toetra zay dia mba hofantaritsika kely amin'ny alalan'ny coach aina ny izay toetra mety tokony hananany zaza amin'izany adi-tsaina zany. Mampanosanao coach. Makasitraka indrindra coach raha toka falainao dia mitefa, raha toka falainao dia mitefa, raha toka falainao, raha toka falainao, raha toka falainao dia mitsangana. Ao tsara ve? Vonina tsara ny akeva parent tsy mahay feo ihany. Ahoana? Zany ve ray mandeha vonina? Ahoana makasitrakatsika rehetra afaka dia jery ny adi-tsaina eo amin'ny ankizitsika. Araka ny lazain'ny coach namana teo dia ny ankizy dia maneho amin'ny alalan'ny fihetsika ny adi-tsaina satria tsy mba manana pouvoir ohatra ny dalasinainy izy hoe kisitona amin'ny dalasinainy fa ny anazy satria izy nampianarina hoe anaja ray aman-dreny dia ny fihetsiny maneho ny an'izany adi-tsaina zany. Dia araka ilay voalaza teo hoe indraindray izy ataony amin'ny fihetsika tsy mahazatra. Inona ilay fihetsika tsy mahazatra ataony ankizy? Raha ohatra ka olona misakafo be ilay zanakao taloha tonga dia tsy misakafo tsony
azy asa raha tonga tsy mino fa any tana lehibe any dia fa tonga tany amin'izao any nanehoana ankizy miavatsainy mitsoka ohatrano ray aman-dreny izy misy an'izany ve klinika mbola tsisy tezao tsara zaza misy misy ony dikan'izany efa manaraka ny any zany degreny atsainy ankizy mila mitandrina ny ray aman-dreny any tana lehibe any ka misy ankizy manatataka ny vatana satria tsy tantsony zay lazana amin'ny dalasiteny jereo fa mijaly tsy tantsony zany fa dalasiteny varina tanyvary dalasiteny varina tranosoa dia le zanaka veleo Jenery toko voalohany andiny fahavalom-roapolo mitera atsangana tarazay miteraka rehetra vitanareo zany toko anankiray iny mitera mizaka iza ndray le mizaka le zaza to anakiroa tera tsy nataratsangana tony fa ina daholo zany atao teraka le dia ambarako ofisialy androana firy nanatsika androany 5 décembre 2025 fa ny zaza tompoka la ny zaza tompo vavy dia sady tsy kisoa tsy omby manina hoe ny kisoa sy omby fa anakana mba atavy aoa fa ny zaza tsy mba zay voaraika zay mesavy zay mila fitiavana ny zaza fitiavana izay ndraindray no adinitsika mahatonga ny stress iny ao amin'ny zanantsika rehetrarehetra itsika mitena maditra ny zaketry non tsy maditra ny zaketry fa nyray aman-drenaketry iny tsy mahay mitaiza zaza zaza mitena tsy maharaka toetrandro fa tsy mahay mitaiza zaza variny zavatra lavitra inona fotikevitra ny fiangonana miterina amity azareviny eo ambanimaso inona le eo ambanimasika mandevatsika amin'izao fotoana izao mole ty misy mole lasa zay any ny akoatrzay tsy tadivitsika fa rehefa mieritretsika rehefa misakafo le zaza poin zay kisosiny ombony atao an'izay fa manomokandroany eo misy tadasiteny manao an'izay dia ohatrany taditady omby iompy azany fa aleo no vaina le fijery amin'ny ty vaparao indray mandeha ty dia milanay mandeha miova fijery tsika maninona hoe tsika tonga tena hoe zany starteme zany ho vai le fijery ndao fa verina mafy be hoe encore mafy any teneny eo akaikinao ho vai le fijery mila fitiavana zay nefa sainena teo za ty toery ty tsy mahazatra amin'ny malagasy fa tiako ambolentsika anatytsika manomboka androany dia ny fihetsika mahay maneho fitiavana aona mpivady ary malatsina misy zakena fa ivaparamo ty resako ty aona mpivady ary tonga le mifandrina mety mbola menamenatra manalakanjo akipina masina satria tsika nandray toetritsika malagasy zay tsy mahay maneho fitiavana raha mijery film zao tsika vazaha hoe ay zareo maneho le fitiavana dia androantsika mila mahay mamboly an'izay toetry zay androany any zany dia teny aminareo hoe tiako be damorinareo zay tiako be damorinareo tiareo tenareo zay rehefa misy raha miteraka tenareo tenareo tsy manina mijery raha fotsiny nataonareo satria tamin'izany sy tiama rehefa misy manao déclaration dia moi aussi dia anareo koa tokony mifankatia toy izany matoa zay ekipa reo miazakazaka makaty dia satria tianay ahay manabe ny zanaka tena sarotra tokoa no manabe ny zanaka tsy misy formule oatra matematika hoe plus 1 égale 2 misy ve tsy misy vata vainaranteny motrany nitidifolo hoe dimy mila rano misy ve misy fianarana ve zanaka lekôla na dia mianatra nanao gaga dia nanao lekôla nanatra nanao neny misy ve fa tsy piasana
C'est qui m'a donné les pas de voiture, est-ce que tu as en même temps? Mais quand on a fait tout le maternelle, terminale, tout ça, tout ça tirant ça. Bulan semua, bulan musuh pasar lah ya, bulan ini. Jadi, cilis penal, cilis itu dekat ramana kita selalu mupera, salah cakur nak yang itu mupera. Kalau taskia telah sama nama dulu, tiga sana, bis kita bisa pia, yang ini, artinya bis. Ina nós que todos querem maneira, na tudo sana sekian. Bisa kecil. Anda nak lagi ni so sana ya. Sana sekarang mana pakai mila tu sana na. Safane monu sana kau si bisilat. Safane monu we ia nore mandena de disma melotan sana kau. Tina lu sana kau lewe. Dia cuma tina sana kau dikecek tu tarapet senif cakap kuas. Semas mana wasau, semas mana wasau, semas mana wasau si sana. Farefat semas atau dari sama. Bisa dia tu, firman senjauh kita lewe. Fane pedangan sentuh nak pedame. Anem saya semua nak kata lecak atau lecak. Tiga sana. Niakisnya pemila kufatar nazin sabta tuknya ton misi rema de nakis katrema bea mano e fata da tikyo yinda zon de ste kita ne fa ne yinda zon de ste kita ne fa na kelas de katrem Sis. Premier. Sis. Terminal. Lihat terminal raya. Miss. Não, donyenha. Ina lesu sarana terminalan. Fata keluar di fampianarana zaza manolona ny ohatran'ny vehivavy izy maintsy ndeha fadimbolana isam-bolana ny fampianarana azy amin'ny fitondrana ny toe-vatany sy ny tokony ataony amin'ny tanora azy. Makasitraka azy nandray rehetra afaty koatrikaina androany tianareo hoe zanakareo mila ranomasony zaza. Inona tena ranomasony zaza tsy ny toetrany ihany, tsy ny asa ihany, fa fatara inona ataony zanakao io miala ao an-trano eo aminao mandeha mianatra dia avy any am-pianarana makany an-trano. Efa fotsy zao filavorany taniko teo satria efa parao ny resaka dia hitako zany aty hoe tsy misy mijery an'izana mihitsy tany an-trano fa hoe voalohany ampilaza masery raha vao tsy mahazo moyen eo nareo dia zareo tsara mahazo anareo menace tataony ray aman-dreny. Ray aman-dreny tsy manao menace ny zanany, tsika tsy mahavitana anjara tsika tsy manara-maso tsika dika zany tsika tsy manazo mihitsy nibedy an'ireo zaza ireo satria tsika tsy nanana anjara asa tsika. Devoir atsika mizaka azy, mizaka ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy fa tsy hoe ara-batana ihany amin'ny sakafo izy dia vita. Ninona moa izy ihany natao an'izany ny kisoa sy ny omby. Raha ny quatrième zao dia ampianarana ankizy dia teneniny tamin'ny terminala teo classe quatrième mianatra an'izany fahatarana amin'ny vatany zany. Ampianarana ankizy fantatra amin'ny vatany. Filifily amin'ny ray aman-dreny mba miteny amin'ny zanany hoe enao tsy maintsy tonga fotoana dia zao ny zavatra mitranga, zao ny fianarana manao ny lamba kely iny ray aman-dreny menatra miresaka an'izany zanany. Rehefa mba manatona ny datany dia zaza ndara makany amin'ny renareo, makany amin'ny reny dia zaza tenena amin'ny rainareo very ilay zaza tsy ilay mihaiza ny tany ale any amin'ny tonton angambany hafarana. Dia izay fa tonga ilay zaza manao sipalobe. Ny tenitsika teo misy ve sekoly manambaka amin'izao efa misy zany aty amin'ny katolika. Tsika tsy nanao an'izany fa ny ankizy atsika amin'ny katolika efa ampianarana manambaka programme classe de première zany ho dada rahatrizay
onendrafizay ahoana ny tokony ataoko, ahoana ny fikarako ny olona zay tokony hiaraka amiko io, ahoana ny tokony ataoko. Ka nareo mianatra an'izany fa ny ankizy amin'izao mianatra an'izany raha mianatra amin'ny sekoly katolika, rehefa any amin'ny terminaly izy a dia mahafantarina andreo hoe io olona fidianao ao dia tsy hoentina mandehandeha fotsiny aho fa tsy maintsy fatao mariage satria tsika kristianina zava-dehibe zany zandeva zany. Mety tsy vitanao tamin'ny tenanao a toany ny zanakao a jereo ny kaheny a dia menara ao zany neny zany tsy mahazo manao hoe tsy haiko io za ka mijerikeny zany tsy mbola niteny tsy hoe tsy maheno io a no haiko foana zay mandeha eo na tsisy haiko araka zay atao hoe neny. Ka misy zavatra anankiray a tsy famelana ny ankizy a fanereterena be loatra ny ankizy vokatra zany a rehefa teriterenao be loatra ny ankizy a dia lasa mpanaratreny rano izy tsy mba manana hevitra fa zay hevitry ny olona dia mety zany zay mety aminareo zay tianareo jerakely hoe zanak'izy any mamany an'izany foana ny fa mahataniny tianao ve le ohatra zao mety zay mety aminay dia mety foana io iza le zaza-pamary an'izay ianao ihany mamany an'izany zanaka fa manao an'izay be loatra le faneritereny sy ny anankiray zay ndao gosh zao ve manataonao mitondra bulletin le za zany 8 de moyenne sao ve ty mba minotona ohatra ohatraizy ohatriny voatarisa daholo ny écolage ny frais sakafo maraina atoandro hariva voatarisa ohatrinina zany budget komila nefa ty ve minotona tsy misy tsara mihitsy ao anatin'ny zazy io andany nisy mandeha amboarikely aloha ny trano soato sao ve ty ny ataona tsy madio akory any ampianarana izy voakina any an-trano izy voakina ny afarany mahony tena satria hoe tsisy ilaina nantsony zany zay ataoko tsy mety foany any ampianarana reny zazy reny a tena teneniko nareo fa mijaly rehefa ampijalinareo ohatrano ny zaza dia ny ampianarana izy a lehibe dia mpampianatra foana zanaka izy ambe dia mampianatra foana ny ampianarana dia tsy manangatanina fa aomba miteny rery ao tena liana azy zany antony satria ohatrano izy kianinao foana any an-trano ampianarana am'izay sy manao zay tiany atao a normal labera be dia mpampianatra izy kianinao foana izy am'izay atao rehetrarehetra ao an-trano sy misy zavatra tsara vakony zazy mihitsy na kely arana vokatra zany a tsy manana fatokisantena ntsony ny ankizy rehefa tsy manana fatokisantena ny ankizy a zany mahatonga an'ireny olona be voka tsy lera reny satria mahita olona izy zany a dia vao mahita zavatra kely matsirotsiro izy zany a lasa izy misy aty mity ve zany be voka mbola tsy lera zany mila ampianarina eva zany mila accompagnement zany zazy zany raha izy ara mbola ho ampianarina ahoana no ampianarina ny zanany azonareo hoe izy tokony mbola hianatra ahoana no nabiazana ny zanany normal zany fa ny fianakaviana malagasy raha meratsy satria ny olona meteraka tsy lera mebetsaka ny mialan-dalana mianatra mebetsaka le ray mandeha eo ambony tsy manana beazana zanany dia ty za tsy nazy fanabeazana ty mbola miteraka ihany koa vao maika meratsy le qualité ny fanabeazana c'est normal atsika raha mirodana kely ohatra zao fotoana ifanantsika mitorimaso zao makasitraka ny presitsika mamesetra ny vaparent satria zany tsy misy mitenentsika any amintsika rehetrarehetra ao an-trano any any an-trano tsy misy miteny zany raha tsy tomiesotsika sahoana mba mitsangana kely hoe zay lehilahy efa zafady mba mitsangana kely azafady zay mpivady azafady zay mpivady mba mitsangana kely zay mpivady azafady tena est-ce que moteur ajoro tena ideko io efa iny ty azafady to le disode resy iny fa ratsy efa ray aman-dreny ino atao hoe ray aman-dreny ray dia reny dia davolona dia dalasiteny tsao izy Siamo stamattina Sofia una bella notte, vedendo le bambole, vedendo
makasitraka mila toko marina resaka zay zao zay raha tenena manana fahatokisantena ho any ankizy araka teneko teo anlesina any place de seconde zany mampiakatra an'ireo sain'ireo zanatsika ireo any am-pianarana amba hanana an'ireo fahatokisantena tena mafy be satria zaza voapopoka be tany hatramin'ny tany daholo ilay zanatsika misy zazakely zay zao classe de 4e maninona kendry mitomana am-pianarana ay tsy mizara boky zay dia tsisy anarany dada eo amin'ilay anarany fa aizaky dada tsy haiko fa ahoana kintsy andry mbola tsy hitako mihitsy dia fa nisaka tamin'ny eny vendry hoe aizy dada voaresahany eny tonga dia mingeringerona be zany solution hitany eto dia mingeringeron ineny zany a hidala to dia manavatra za ray aman-dreny dia mety daholo zay ataoko ray aman-dreny start time sika mivoaketo ao a tsy manao an'izany raha nanao an'izany toetra zany tsika mijanona eo mbaravarana eo zany a diovin-jesoaty daholo zany a mivoaketsika ray aman-dreny tsy mipetropetroka ray aman-dreny tsy miopoka soa ray aman-dreny mame miresaka amin'ny zanany ray aman-dreny tena dada sy neny miahany ny zanany satria tena fandaniam-bola be ny zaza dikan'izany a mila rovana fandaniam-bola mba tsy rodana ao a jereo tsara nge io neny anankiray io e le zana zany avy any am-pianarana nanao zaitra mpisan'izany fe tsy imita ny am-pianarana manjaitra be ny ankizy manavita zavatra le zaza falifaly ery mba nanatona ny neny inona nataony neny inona kiny idirako atsara daoldre tanany neny eo fatako fasahirana be nareo any eo zany neny zany tena favorina mbola eto ambonin'ny tany multitèce zany tena inkombreo dada manatrika eto reto zany eritreretiny dada eritreretiny zanaka eritreretiny vola eritreretiny tsy fisina ao an-trano eritreretiny daholo zao tontolo zao tsy mipetraka zany ny lohan'ireo neny reo nefany mba impiry i dada makasitraka neny mba impiry dada mahita ny zavatra taonareo mahita be izy enonareo zany avy reo mafimafy mahita be zareo mba mila jereo zay ry dada mba jereo ny amanjana ay any a mba mila jereo io neny io e satria tena miasa mafy ho any ankonana tsy tena hoe tsy miasa dada fa zany neny zany tena men'Andriamanitra force magique mihitsy zany neny zany raha vao neny zay ny marary ao an-trano sisy raha manjary eky an-trano ao na ny bakirarina rehefa tsy hitany dada hoe aiza ny plasiny dikan'izany a na inona tsaitsika neny atao inona zanatsika ireo enona ihany dia zavatra iverinao fa tsy misy dika anary tatarainy zanaka ao dia enona neny eo amon'izay zanaka hitany ty navitany ty a dia nefa sanao hoe raha tsy tarakely izy aminao a bravo tsara be ary ndrika mahay zavatra na hitanao hoe tsy mety le izy nataony hoe ratsy fa tsara aminy iny matoa nataony dia teny amizay bravo tamin'ny novila zao nareo mananao bravo zanakareo tamin'ny novila zao nareo manoteny zanakareo hoe tiako ianao voaketsika ray aman-dreny start time sa manomboka androany dia zao mila teneninao ny vadinao dada hoe neny eo tena miasa be anao a kalkalma ihany sao dia marary inona mba nafiako anao tonga indray teny dada tena tiako be mihitsy ianao miaraka amiko andao iaraka ataontsika le izy dia mba misay mora vity dada sy teny indray miara mijery sy miaino ny zanany hoe ataontsika ohana ny momba ireo zanatsika ireo tamin'ny vilona reo dada manikando hitondrana ny zazy io tsisy aza tao ka tonga ho azy teo ilay zazy loza mila skoly deputera Madagasikara mety isan'andro zareo mandany vola be kondo ao nareo sy dada sy neny koa mila mikondo hoe atao hoana fitondrana ny reto a olombelona ny men'Andriamanitra antsika reto
satria mila startime sika tsy tribunal eo ambony fandrina tsy ringa eo ambony fandrina ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny fandriana mpivady tsy ovo aloto dika zany zavatra mahafinaritra foana ny tokony hoe tao chéri malala je t'aime ahoana programme rapide ahoana zavatra mahafinaritra andeha atory zavatra mahafinaritra ianao dia mahafinaritra fantatrareo ve fa misy olona matory amin'ny alina dia tsy mifotsony maraina samy mba tsy hitan'izany nareo ka zakanao hoe ny alina nareo mivady maraina izy tsy mifotsony mitapy ianao dika zany tsy miady amin'ny alina ray zay tsy miady eo ambony fandrina alamino amin'ny andro mazava dia makatoerana mahafinaritra iresara io azytsika io a dia misy fiantraikany any amin'ny zanatsika indrindra indraindray hoe trano malagasy trano anankiray dia ao ihany dada dia ao ihany neny misy azava ihany dia nandray koa na misy misaraka ara dia rindrina kely malemilemy mba manasaraka dia enile zaza foana misy fiantraikany any amin'ny zaza foana reny ka zaho tena afaka miadytsika ary tokony miadytsika tsy voatery hitovy hevitra ny mpivady raha misy fakiriva ety tsisy ao anaty misy hoe fiarahamoniny mivady misy zama-tamperety any eo ie dika zany mpivady dia mila mahay mianatra miarahamonina tany amin'ny tranony dadasinenitsika ohatrana zaza ny raisiko 5 taona nanambady 5 taona zany atao amin'ny tranony dadanay sy mamanay za tsy niaraka fandrina tamin'ny dadako sy mamako foana mena foatra zay koa nareo any e ray tranotsika fa tsy ndray fandrina fa ivadinao io za zao 25 ans de mariage a zao fantitra ihany aka e 5 taona nambadiana zany zao a fa ivady koa zany sanandro ny ray fandrina ako jeraiky vo maraina isaky mody sanandro dadasy mamanao ra tsy tiaraka fandrina tamin'ny sanandro miady ihany nareo komaky fa ty sanandro eo ambony fandrina mety ndraindray ka fandraka sy mafakaranga fandrisakisaka fa manomboka zao tsika dia ampianariny aina hoe io fandrina io a tsy ringy tsy teray fanaovana combat io tsy teray fanotsarana problème io fa zany a anisany mitondra onde négatif ao atokantranotsika mana problème be tsika ao an-trano asoriny onde négatif tsika ihany ny zarataontsika ihany mahatonga ny repeta be ao atokantranotsika mila manadio tranontsika tsika dia ny fahaizana mandama ny tokantrano fahaizana mitondra tokantrano raha somary be kotsina ao atokantranonao dia tadio fa ianao ihany mitondra onde négatif ao raha miady foana ianao ao atokantranonao dia tadio fa ianao ihany mitondra fahavalo atokantranonao raha ianao kitakita foana ny vadinao ny zanakao dia tadio fa ianao ihany mitondra onde négatif atokantranonao ao dika zany miova fijery tsy manao an'izay tsontsika tsy tapatan'ny ray aman-dreny koa akoriny anefany hoe tsika dia hifindra lia Antananarivo mba namboarina ny saiko tsy zakany ankizy zany isa zao mibevoka amin'izao ora hitenenako zao tsisy oe fa manina fahasoavam-be za fahasoavana za aloha tsy bevoka fa raha zany rangatany raha bevoka ianao fa mena dia taty idio zao teniko zao ary raha mananjoko zanakao zao dia fa resahoko zanakao sanandro hoe ho avy ny zandriny ananjandry izy fa tsy hoe misy zakely tonga dia kakabe zay fa manino ty misy zaza dia resaho aminy any manombokeo izy dia manana ndraikitra ao amin'ny zandriny resaho aminy fa itsika ray aman-dreny malagasy zao ny fomba fisainantsika mbola kely loatra reo e mbola zazy reo e tsy mahatakatra an'izany ny sainy e tsy mahazaka an'izany fa nieritra an'izany daholo e hovaina manomboka izao resao ny zaza raha te hiena ny atsaina ankizy dia resao ny zaza anisany zavatra mitranga koa ny ray aman-dreny misaraka mpampianatra
ary anisany zavatra iainany ankizy ngezabe zany be be ny zaza sy mipetraka ao tokantrano ray aman-dreny intsony fa na ny amin'ny mamany na ny amin'ny dadany na ny amin'ny tantinany dia rehefa manao efa parent dia oza hoe raha vao iza zao hoe tonton azy zao na tantine azy bebe hoe ahoana ho Jesos'Andriamanitra tany voalohany iza ny tompona ndraika voalohany amin'ny zanaka nateraka tsisy bebe aho a tsisy tadatoa aho a niaraka tany mifandry zareo tsy nandraha finevitsy bebe hoe ahoana azy dia atao mety ko rehefa tonga mivokatra bebe no tady mivokatra samy mizaka zay nataony any a ny anahy efatra ny zanako fa mbola tsy napaka tamin'iza tamin'izao tsy napaka tsy hoe za sahinana fa za mahay mandrindra ny fiarahamony mpianakaviako dia izay koa tiako jerenareo ianareo nanangana fianakaviany dia mahay za mandrindra ny fiarahamony ny mpianakaviany aza atao misy hafa sahirana noho ny zavatra nataonao zanako voalohany zao tena mroapolo taona fa ninaby zao raha teneko anjanaka hoe vo iny foana reo tenako hoe anambajao dia tazidio a fa tarotreo ny anjaraka ianao no napakevitra ny anambady dikan'izay maniny mizaka zay na magakany bebe reny nge zakan'izany fa le zany hoe apetainy dia lasa miatarasy sika ndrandray a dia lasa virana le fanabeazana dia rehefa ny zavokely ao bebe ao dia hoana fa izy tany zokipere mampianta be bebe na maditra le zany dia tsy bedesy fa velona reny zavokely hoe mivirana le fanabeazana satria Andriamanitra dia miteny hoe raha vao misy tsy mety a Andriamanitra akaoka zareo le safitra reny nanotany olombelona alontsiny alona no amenakavy any mafy be ny vadiny seta nataony vokatsira dikan'izany antsika koa mila masana manabeky masana miteny rehefa tsy mety any a indrindra moa raha ohatra hoe misy maty zany ray amin'ny dadana eneny a tena tsy zakan'izany zany a mila amboarina akompaniena ny zaza hainao tsika koa misy zaza mahainao irozy raha manao izay tsika taloha ahitsara topegny tady daholo ahitsara moa ka zao hoe tamboka eo tsony rivo avony na tsika eo mivoaka eo ray aman-dreny evasy taratasy tsy manao an'izany rehetra zany na mizarakeny andrefana na zarakeny avaratra fa indrindry manao anjanaka telo ianao jereo zandrinao mafetana tokony ataony fa ianao zondro ty mitsy tena tsisy zavatra ataonao mitsy misy an'izany any eo ajanety syvozakoaka ao a tsy hoe tsika minotsoa zany mianatra tsika androany ilaina manao evao mianatra tsika androany tsisy tapianatsika an'izany tsy diso tsika nanao an'izany satria tsika tsy nafantatra tsisy diso tsisy manamety fa raha amin'izao fotoana tenena miaina zao voakeo anao mbola mamerina hevitra aminao Andriamanitra hoe efa nampianarina ve anao dia manina kosa anao mbola manao an'izany any satria hoe zay manatsofina iaino aoka izy iaino tsy mahazo mampitahataha zanatsika na amin'iza na amin'izy na mizanaka samy zanaka na mizanaka amin'ny asa tsy azotsika atao zany satria rehefa pitainao izay zay dia lasa tsy mahatokotera hoe inona moa zany zay za na mampaly perdre fa tsy mba nirindana sy neny